Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry havana, ary ampitombona amintsika tsiraray avy ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Hivavaka hametrahantsika izao fampaherezana fizarana ny tenin'Andriamanitra izao, ary hivavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra iray, i Jesosy Kristy Tompo fanahy masina, tonga mihaona aminao indray izay ankehitriny misaotra anao ny amin'ny fandaminana, fikarakarana rehetra ataonao amin'ny fiainanay tsiraray avy, ary indrindra mbola amenao fotoana ahafahana mizara, ahafahana mihaino koa ny sitraponao mangataka ny fanao masina, hiasa sady hiteny sy hampiteny ary hampihaino ny tsiraray avy. Jesosy izay tsy anao Tompo, ny ranao soa hanadio tanteraka ny fanao masina, efa midra fo aminay koa ianao aminay tsiraray avy amin'ny tsy fantanterahana rehetra, ka dia vonina hiaino anao izay Jesosy sy mitenena araka ny fombanao, amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta nanaovany izany vavaka izany, misaotra Tompo, misaotra Jesosy. Amen. Amen. Dia misaotra ny tompontsika amin'izao fotoana izao fa mitohy hatrany ny fampaherezana. Misaotra ny tompo izany manome antsika fotoana mandra-piandry, mandra-piavin'i Jesosy moa izany, ary koa mandra-pahitantsika ny fanjakan'Andriamanitra any an-danitra. Ny lohateny izay omentsika androany ny amin'ny fizarana tenin'Andriamanitra dia hoe: tandremo ny teny tafahoatra tsy araka ny fanahy masina. Tandremo ny teny tafahoatra tsy araka ny fanahy masina. Izay izany ny lohateny fampizarantsika, fampitandremana sady izany ho antsika izay manara-dia an'i Jesosy. Izao moa izany raha ohatra ianao izany mbola tsy nandray an'ny Tompo, dia fotoana koa izao anolorana tena enoy ny tenin'Andriamanitra, hiverenanao anoloranao ny tena amin'ny Tompo. Fa ho antsika izay efa mpanara-dia, izay efa mahafantatra koa, dia mila mitandrina. Mila mitandrina izany tsika satria amin'ny fiteny, fijery, fihetsika kely tafahoatra dia efa hoe mahasakana ny idirantsika any amin'ny fanjakan'ny lanitra, satria izay ny tanjona hidirantsika tsiraray avy eo amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny tenin'Andriamanitra hitondrantsika amin'izany dia vakiantsika aloha ny ao amin'ny Jakoba 5:5, Jakoba 5:5 ny andininy 12 ihany aloha. Afantarantsika hoe inona moa izany ny tena takian'ny Tompo amin'izany hoe tandremo ny teny tafahoatra tsy araka ny fanahy masina. Betsaka izany ny teny izay avoaka moa izany, indrindra rehefa mena ny fotoana ohatran'izao ianao ny rahana hitory hanambara ny sitrapon'Andriamanitra, dia mety amin'ny saina ve sa amin'ny fo no hitenenana fa tsy araka ny fanahy masina. Rehefa ny fanahy masina miteny indraindray mety mafimafy koa ny teny, mety tsy zakan'ny olona, fa rehefa fanahy masina dia tsy salasalitsika, tsy atahotra, tsy hembotra zany ny mpanompon'Andriamanitra izay meny an'izay teny izay, fa raha avy amin'ny saina, avy amin'ny hafanam-po fotsiny, dia izay no mila mitandrina zany tsika. Jakoba 5:5 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fahalohan'ny zavatra rehetra rahalahiko, ry ranabaviko, aza mihanina na amin'ny lanitra na amin'ny tany na amin'izay fianianana afa-kory aza. Fa aoka ny eny ataonareo dia ho eny, ary ny tsia ataonareo dia ho tsia, fandao hiaran'ny fitsarana ianareo. Averiko amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fahalohan'ny zavatra rehetra rahalahiko sy ranabaviko, aza mihanina na amin'ny lanitra na amin'ny tany na amin'izay fianianana afa-kory aza. Fa aoka ny eny ataonareo dia ho eny, ary ny tsia ataonareo dia ho tsia, fandao hiaran'ny fitsarana ianareo. Izay zany efa fampitandremana ilay izy. Ary eto misy teny. Jakoba moa izany no manoratra an'ity. Jakoba dia rahalahin'i Jesosy, mahafantatra tsara ilay rahalahiny izy zany. Io zany misy fanontaniana kely koa zany anaty fonosana kely hoe Jesosy ve tsy nahana rahalahy, ankoatran'ny rahalahy maha-kristianina, maha-mpiara-mino, dia izy no nateraka olona moa izany amin'ny olombelona, fa araka ny teniny
Rehefa miteny nisy olona tany hoe ny rahalahinao sy ny reninao ane ka miandry anao dia ohatry hoe ny rahalahiko sy ny reniko ane dia izay manompo anahy, izay manaraka ny didy sy ny tenin'ny raiko, ny tenin'Andriamanitra zany, izay nataony hoe rahalahy sy anabavy. Fa eto moa zany a rahalahy izay nateraky Maria koa zany izy io, ary nanara-dia niaraka tamin'ny Jesosy tetỳ amin'ny asa fanompoana tamin'ny mbola fahavelony zany ka izay no resahany eto. Ary Jakoba dia mahafantatra tsara mihitsy amin'izany hoe mila mitandrina ny amin'ny fiverenana ho an'i Jesosy, fiverenan'i Jesosy zany na ny fiaviany. Eto moa zany amin'ny raha mijerytsika amin'ny Jakoba 5 io dia misy lohateny ato amin'ny Baiboly manomboka amin'ny 7 vakiako ihany, satria mahatonga anazy miteny hoe falohan'ny zavatra rehetra. Zany hoe misy zavatra zany talohan'io ny teneniny, dia tandremo izy rehefa manao eny dia manao eny, rehefa tsy dia tsy, alohan'ny zavatra rehetra zany fa aza mianina fa alohan'ny zavatra rehetra. Inona ilay alohan'ny zavatra rehetra tenen'io aloha kelin'io manomboka amin'ny 7 dia misy teny. Misy teny zany amin'ny Baiboliko ny soramandry dia efa sy ny marika sady hoe marita fa akaiky ny tompo, hoe alohan'ny zavatra rehetra, alohan'ny iverenan'i Jesosy zany na amin'ny andro iverenan'i Jesosy na amin'ny andro farany amin'izao farany andro amin'ny iandrasantsika ny tompo zao dia izay ny takiny tandremony amin'ny fiteny tafahoatra na fiteny tsy ampy koa. Matetika moa zany rehefa mianina dia tafahoatra, satria rehefa mianina io dia matetika tiana mafy mihitsy. Matetika ny olona diso na ny olona mety hoe mieritreritra hoe handresy lahatra tanteraka dia handresy lahatra ilay olona, satria fantatra ny toetrany, mety olona tsy marina tokoa izy, olona tsy tanteraka, dia mianina amin'ny zavatra, amin'ny zanany, amin'ny lohan'ny zanany, amin'ny lohan'ny rainy, amin'ny lohan'ny reniny, amin'Andriamanitra mihitsy ary indraindray, satria te handresy lahatra izy. Fa ny olona rehefa marina eo anatrehan'Andriamanitra dia miteny izy hoe izay ny teniko izay marina, eny dia eny, rehefa tsia dia tsia. Ary fantatry ny olona zany, ho an'ny olona rehetra izay manara-dia ny tompo, miaina amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana, rehefa miteny ianao hoe eny na miteny ianao tsia dia fantatry ny olona hoe fantatro io rahalahy io, fantatro io rahanabavy io, fa rehefa miteny izy hoe eny dia marina zany, ary rehefa tsia dia tsia koa. Izay zany mila tandremantsika, vakintsika ny 7 amin'io Jakoba 5 io hoe inona moa zany teneniny hoe alohan'ny zavatra rehetra zany, alohan'ny zavatra rehetra, vakiana aminaran'i Jesosy 7 hoe marita tsara ry rahalahy sy rahanabavy mandra-piavy ny tompo. Eto izy zany dia mba miteny tsara, ho avy ny tompo dia mila maharitra tsara. Nisy fampaherezana teo aloha hoe marita, mila maharitra isika ry havana, nisy fampaherezana tamin'izay azontsika jerena sy henoina amin'ny YouTube ity koa zany ho avy Jesosy. Tsy ely izay no tenin'ny tompo efa naveriny teto. Marita tsara ary ozy izy mandra-piavy ny tompo. Indro ny mpiasa tany miandry ny vokatra sarobidy avy amin'ny tany, ka maharitra amin'izany ny mandra-pahazo ny ranorana aloha sy aoriana. Eto moa zany hoe indro ny mpiasa tany, fa amin'ny teny hafa koa izy, amin'ny dikateny hafa hoe tahaka ny mpiasa tany izy, tahaka ny mpamboly na tahaka ny mpamboly izay miandry ny vokatra sarobidy avy amin'ny tany, ka maharitra amin'izany mandra-pahazo ny ranorana aloha sy aoriana. Ny mpiasa tany na ny mpamboly zany tsy afaka miteny mialoha hoe ahoana moa zany ny hafaran'ity vokatra ity, fa miandry izay orana ho avy eo sy ny fitombolin'ny vokatra. Amin'izao fotoana izao ny efa misy ny fandrosoana teknôlôjika dia hoe andao amorona orana artifisialy ozy izy na ny endrika hoe ndao ahoana ny hatsaran'ny masom-boly sy ny tokony atao. Fa rehefa ho avy izay ny sitrapon'ny tompo, fantatsika amin'izao fotoana izao fa mafana ny andro, matahotra ny olona amin'ny hafanana, maina ny tany, na indraindray koa mitondra drano tampoka, na heverina hoe tsisy rano mihitsy ary lasa tondra drano,
Zay zany avy amin'Andriamanitra io fa tsika zany dia mila manantena ny famindram-pon'ny tompo tahaka ny mpamboly izy tahaka ny mpiasa tany izay miandry ny vokatra sarobidy. Vokatra sarobidy nomen'ny tompony tsirairay avy rehefa maharitra. Mino zany mila manana finoana, mila manana faharetana amin'ny fanarahana ny tompo satria araka ny teny teo ho avy akaiky, efa akaiky ny tompo. Mandra-piavy izy, mandra-piavy ny tompo, indro ny mpiasa tany miandry ny vokatra sarobidy avy amin'ny tany ka maharitra amin'izany no mandra-pahazo ny ranomorana aloha sy aoriana. Izay zany no fampitandremana antsika hoe maninona no miteny an'izany hoe tandremo ny eny na tsia alohan'ny zavatra rehetra ho avy ny tompo, fa mila maharitra tsika fa tsy miteniteny foana na mianina na mety hoe mandainga. Amin'izao fotoan'izao koa zany mety hoe lasa lainga ary mamorona ny olona satria tia zavatra aingana. Zany dia anisan'ny hita tanteraka mihitsy zany any amintsika zany eto amintsika zany mampahery amin'ny teny malagasy ny diky zany fa malagasy tsika ny mihaino ny ankabeazany ary any amin'ny firenena malagasy, any Madagasikara ny tena hita mihitsy. Betsaka ny olona mandainga mba azahoana miteny frantsay azahoana contrat. Misy zavatra miseho tena haiko io, tena vitantsika io ka ataontsika tsara fa amin'ny zavatra talentantsika. Dia misy sasany tena miteny mihitsy izao nefa nataoko, ity nefa vitako, ohatr'izao manao misy araky ny teny teo misy lainga. Tena mampalahelo ary ny sasany dia mahavita sary amin'izao le araky ny teny teo amin'ny teknôlôjika izao dia mahavita sary, maka sary any amin'ny olona any izy dia mandainga dia sary asan'olona hafa no asehony anao zany ny heverina hoe io vitako io, zay ilay hoe lainga. Na mety misy marina tapany koa hoe demi-vérité zany tsy tena marina, mety mahavita ihany fa mba azahoana le contrat sy ny fanarahana io zany dia atao izay andresena lahatra an'ilay olona. Dia betsaka ny mandainga, maprisika, mianina amin'ny zavatra tsy dia manahoana loatra koa zany, fa rehefa miteny ianao hoe eny dia eny, rehefa tsy dia tsy. Izay zany teny tompo. Dia io izy amin'ny 5:9. Mahareta koa ianareo, ampaherezo ny fonareo fa efa akaiky ny fiavian'ny tompo. Mbola naverin'ny fanoloana indray. Eo amin'ny fo eo zany ny mila maharitra mihitsy. Akaiky ny fiavian'ny tompo izy averin'ny fanoloana, sady hita amin'ity lahatsoratra fohy ity efa indroa sady izy no miteny an'izany, efa akaiky ny fiavian'ny tompo, mandra-piavin'ny tompo. Dia mila maharitra tsika, mila mitandrina zany fa raha tsy mitandrina dia miteniteny foana, mandainga, tsy milaza ny marina any ka izay ilay ao anatin'ny fo. Anatin'ny fo ny voahan'izany rehetrarehetra zany ao amin'ny fontsika, ny fon'ny olona no feno lainga, feno fitaka ka lasa mitonga lainga zany, mitondra any amin'ny fahaverezana. Izay moa zany tena marina, mitondra antsika amin'ny fahaverezana ny tsy fahamarinana ny lainga. Ao amin'ny Genesis toko 7 ny 1:1 hatramin'ny 7:10 fantatsika tsara ny amin'ny ino moa teo, ny amin'ny fampiangana nataony Adama sy Eva sy ny menarana rehefa tonga ny fitsaran'Andriamanitra, rehefa tonga Andriamanitra nanontany azy dia samy te hiala amin'ilay lainga natao zany fa hitan'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra. Amin'izay ary nisy fitsarana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny lahy na tamin'ny vavy na tamin'ilay menarana. Ka izay ny tandremantsika ny amin'ny teny tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany. Mety teny tsy tafahoatra, mety teny tsy ampy ihany koa amin'ilay teny teo hoe tsy lainga, tsy afenina. Ny 5:7 amin'ny anaran'i Jesosy, aza mifampimonomonona ry rahalahy sy ranabavy fandrao elohina ianareo. Indro ny mpitsara dia efa mitsangana eo anoloan'ny varavarana. Tahaka izany ihany koa zany efa manakaiky, mbola manamafy ihany izy zany, indro ny mpitsara efa mitsara
ny tsara efa mitsangana eo alohan'ny varavarana Jesosy io. Efa akaiky ny tompo. Tamin'izany izy nefa niteny an'izany fa ankehitriny tsika dia manantona izany fotoana izany mihitsy ny amin'ny fiavian'ny tompo amin'izao ora sy fotoana izao. Avery kely izany amin'ny 9:9 aminaran'i Jesosy hoe aza mifampimononmonina ry rahalahy fandrao elohana ianareo, indro ny mpitsara dia efa mitsangana eo anoloan'ny varavarana. Izay ilay mifampimononmono izay ilay miteny tafahoatra. Tandremo ny teny tafahoatra izany amin'ny rahalahy, amin'ny anabavy na amin'ny tena, indrindra eo anaty tenan'Andriamanitra, fa izany fantatsika tsara ny namonoana ny akabeazany na ireo zanak'Israely izay mivoaka tany Ezipta. Nahita ny fahagagana ireo, nahita ny fitahiana sy ny fahasoavana nomen'Andriamanitra azy alohan'ny voahany tany Ezipta, fa maty sy ringana teny anefitra, tany amin'ny tany efitra noho ny fimenomenomana, noho ny tsy finoana, noho ny fahakiviana. Efa misy fampianarana amin'izany koa matetika navoaka teto, fa na mieritreritra tsika efa nandray an'i Jesosy natao hoe vita batisa, kanefa menomenona miteny tafahoatra eo anatren'Andriamanitra dia ho anisan'ilay ho tsaraina ary ho elohana ozy izy, satria hitsara ny zavatra tenentsika sy ataontsika ny tompo. Efa eo ambaravarana izy ka izany no anton'izao fitenenana izao hoe mitandrema, tandremo ny teny tafahoatra, indrindra ny teny tafahoatra tsy araka ny fanahy masina. Ka izay zany no tenin'Andriamanitra toizantsika ihany amin'ny tenin'Andriamanitra io, satria misy fanazavana amin'io ny amin'izany hoe faharetana hoe maninona no fahalohan'ny zavatra rehetra. Izay ny antony mahatonga antsika mamaky kely an'io aloha izany. Alohan'ny zavatra rehetra ho avy ny tompo. Efa eo ambaravarana izy alohan'ny zavatra rehetra ozy izy aza mianina. Dia inona ny teneniny izany 10:10 avy eo amin'ny Jakoba 5:10. Ry rahalahiko, ry anabaviko, raiso ny fianarana, ny fiaretana, fahoriana sy ny faharipo teo amin'ireo mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'ny tompo. Eo zany dia mampirisika antsika fa ny mpaminany izay nibakiana voasoratra tamin'ny baiboly ato moa zany, ary misy ny mpaminany izay tonga amintsika tsirairay avy miteny amin'ny alalan'i Jesosy koa, dia reny dia olona niaritra, olona nanolotra ny tenany zany ho an'Andriamanitra. Mila faharipo izy ary nandalo fiaretana fahoriana. Misy fahoriana amin'izany hoe natsoina mpaminany izany, fa tsy hoe raisina amin'ny fifaliana dia lasa olona mieboebo be, misehoseho be satria lasa mpaminany dia miteny amin'izay tiany lazaina. Fa ny mpaminany hitantsika ao amin'ny baiboly ato fa nitandrina sy nandalo fahoriana noho ny hoe nofidian'Andriamanitra manokana. Izay zany ny teny eto hoe mila mpaminany izay miteny tamin'ny anaran'ny tompo izy dia nandray nanaraka fiaretana, nanao fiaretana tamin'ny fahoriana sy ny faharipo. 9:10. Indro ambarantsika ho sambatra izay efa niaritra, efa renareo ny fiaretan'i Joba, ary hitanareo ny anjara nomen'ny tompo azy tamin'ny farany, fa mianatra indrindra ny tompo sady be famindrapo. Izay zany azotsika vakiana ny tantaran'i Joba amin'ny bokin'i Joba, ahafantarantsika moa izy izany hoe faharetana amin'ny fanarahana ny tompo sy tsy niteniteny foana. Raha miteny ny tafahoatra fotsiny ary Joba dia efa nifona. Bebaka tamin'Andriamanitra izy fa izy dia tena tsy na dia teo ary ny fampirisihana nataon'ny vadiny sy ireo olona maro hoe hiala amin'Andriamanitra, dia tsy nanota. Izany ny tenin'Andriamanitra, Joba dia tsy nanota tamin'Andriamanitra mihitsy. Izay zany no mila maharitsika, mila mitandrina amin'ny teny avoaka, izay indrindra hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy araka ny fanahy masina. Dia ambany kely eo zany moa zany ny 9:12 araka ny teny teo hoe fa alohan'ny zavatra rehetra, alohan'ny hatongavan'ny tompo dia aza mianina. Eo zany mila mitandrina tsika amin'ny teny avoaka, na eny na tsia. Zany dia
hita eny amin'ny fiainantsika tsiraray avy araka ny efa voateny teo. Rehefa mandeha amin'ny fahamarinana antsika, mandeha amin'ny fahamasin'Andriamanitra dia fantatry ny olona. Rehefa miteny ianao dia eny izay na tsia, fa matoa misalasala dia tsy avy amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Apokalipsy 3:7-10 fantatsika tsara ny manamafy an'izany. Apokalipsy 3:7-10. Vakina aminaran'i Jesosy. Ao anao izy 10:7 aminaran'i Jesosy hoe ary tsika vakina amin'ny 9:7 satria izay zany no ahafahazahoantsika anazy tsara ny epistily ho an'ny fiangonana tany Laodikia izy. Aminaran'i Jesosy ary sorato ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Laodikia, izao no lazainy amen, dia ilay vavolombelona matoky sy marina izay niandohany izao zavatra noharian'Andriamanitra izao. Fantatro ny asanao fa tsy mangatsiaka na mafana ianao. Aleo mangatsiaka na mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka dia mila alohan'ny vavako ianao. Izay zany na ianao zany mangatsiaka na mafana, fa raha vao matimaty na tsy eny na tsy tsia dia alohan'ny vavan'Andriamanitra. Izay zany no tandremantsika amin'izao fanarahana ny tompo izao. Ny Matthieu 7:1-5 zany matetika miteny hoe dia tsy mila mahazo miteny loatra intsony ve zany mitandrina, fa ny tompo mahafantatra ny ao am-pontsika, mahafantatra ny fo izy, mahafantatra ny vony izay miafina rehetra ao anatintsika, fantatra Andriamanitra. Fa tsy midika rehefa miteny ny fahamarinana ianao, rehefa mitondra ny olona amin'ny fahatsaràn'Andriamanitra, miteny amin'ny olona mba handeha ho tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia tsy tokony hatahotra, ary indrindra rehefa fantatrao fa ny fanahy masina no mampiteny. Dia matetika ny olona zany no miteny ao Matthieu 7 averina foana izao ny fitenin'ny olona aminaran'i Jesosy hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo, fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo, ary araka ny refy ataonareo no handrefesana ho anareo. Nahoana ianao no mijery ny singan'ahitra eo amin'ny mason'ny rahalahinao, nefa ny andry eo amin'ny masonao dia tsy mba tsikaritra ao akory, ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao hoe aoka esoriko ny singan'ahitra ao amin'ny masonao, nefa indro ny andry dia eo amin'ny masonao. Ry-piatsara velatsia, esory aloha ny andry eo amin'ny masonao, fa amin'izay vao ho hitanao tsara ny hanesoranao ny singan'ahitra eo amin'ny mason'ny rahalahinao. Eto zany dia izay matetika no tenen'ny olona, nareo mitsara, inona tsy ny ianao aloha ny esorina, ny tsy fahamarinana sy ny tsy fahatanterahanao zany, fa ho an'izay miatsara velatsia zany. Ry-piatsara velatsia hozy izy, ry-piatsara sady tsy eny no tsy tsia no tsy mafana no tsy mangatsiaka, fa alohan'ny vavan'Andriamanitra. Fa tsika rehefa tena mitady ny fahamarinana, ilay fahamarinana eo amin'Andriamanitra, dia tsy miteny, sanatria tsy hoe hiteny dia hitsara ny olona, fa miteny hitondra ny olona ho amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana mba ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay nampanantenainy tompo. Rehefa niteny izy ndana mitoriany ny fanjakan'ny lanitra hozy izy. Izany nasain'i Jesosy nitoriana tamin'izy vao tonga dia amin'izao tontolo izao nanomboka ny asany. Dia izay zany anisan'ny tenin'ny tompo vakina amintsika alohan'ny hamakinany ao amin'ny Matthieu 5:5. Amen. Alohan'ny hamakintsika ny Matthieu 5:5 zany manomboka amin'ny 1:30 ka hatramin'ny 9:20, dia arak'izay teny izay fa mbola miteny ihany koa ny tompo. Io teny io dia teny ilazana Jesosy mihitsy no miteny tamin'ny mpianatra eto alohan'ny tena samborana azy zany hoe ny amin'ny hoe fitsarana farany. Misy fitsarana ataon'Andriamanitra amin'ny andro farany ho an'izy zany, ho an'izay tsy mitoetra amin'ny fahamarinana. Misy fitsarana izay mahatonga an'izay mila tenenina zany, fa tsy hoe safosafoana amin'ny fitahiana na dia nandray an'ny tompo ary tsika mety nandray an'i Jesosy ianao dia manantena azo ny famonjena, fa misy fitsarana
Arakaraky ny zavatra ataontsika ety amin'izao tontolo izao izay ny antsoina antsika ety zany. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy raika amby telopolo amin'ny Matteo 5:20. Ary raha tonga amin'ny voninahiny ny zanak'olona miaraka amin'ny anjely rehetra dia hipetraka ao ambonin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny izy. Ary hovoriana eo anatrehany ny firenena rehetra dia hanavaka azy ireo izy, tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy. Koa mipetraka ny ondry eo amin'ny ankavanana izy, fa ny osy kosa dia eo amin'ny ankaviany. Amin'izay ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo amin'ny ankavanany hoe: avy ianareo izay notahian-draiko, mandovà ny fanjakana izay voahomana ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao. Fa nao dia nomenareo hanina, nangetaheta aho dia nampisotroanareo, nivahiny aho dia nampiantranõnareo, tsy nanan-kitafy aho dia nampiakanjonareo, narary aho dia notsaboanareo, tao an-tranomaisina aho dia novanginareo. Ary hamaly azy ny marina ka hiteny hoe: Tompoko, oviana no hitanay naona ianao ka nomenay hanina na nangetaheta ka nampisotroanay. Ajanona kely eto zany izy. Hitantsika ny teny eto hoe Jesosy miteny ary hamaly azy ny marina ka hiteny hoe nisy zany amin'ny fitsarana dia efa hita hoe misy marina amin'ny avahana amin'ny asa izay vitantsika ety amin'izao tontolo izao zany, araka ny teny teo, inona zany nataonao, inona nataontsika ho izy, inona nataonay. Dia nanontany izy: Tompoko, oviana no hitanay naona ianao no nomenay hanina na nangetaheta ka nampisotroanay, na oviana no hitanay nivahiny ianao ka nampiantranõnay, na tsy nanan-kitafy ka nampiakanjonay, oviana koa no hitanay narary ianao natao an-tranomaisina ka novanginay. Dia maly ny mpanjaka ka hiteny aminy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, araka izay efa nataonareo tamin'ny iray amin'ireo rahalahiko anabaviko kely indrindra, ireto no nataonareo tamiko. Ilaza indray amin'izay ny eo amin'ny ankaviany kosa hoe izy hoe: miala amiko ianareo izay voahozona ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavotra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Io zany tsy matetika tsy nohon'ny olona zany na hoe ataon'ny olona ohatran'ny hoe imezan'ny olona fotsiny, tsisy intsony zany afo be zany, tsisy intsony zany any amin'ny afo maharitra mandrakizay zany. Jesosy no miteny an'izany, fa raha tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny ataontsika ety amin'izao tontolo izao ity zany, dia izay ny teneniny eo: miala amiko ianareo izay voahozona ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Hitantsika zany fa na ny devoly koa ary dia manana ny anjeliny, fatantsika tsara moa zany fa na ny anjely izay latsaka tetỳ ary izay mitady haka amin'ny toeran'Andriamanitra, zany no lasa satana mampiherikerika ny olona. Inona ny tenenina ny 5:20: fa naona aho nefa tsy mba nomenareo hanina, nangetaheta aho nefa tsy mba nampisotroanareo, nivahiny aho nefa tsy mba nampiantranõnareo, tsy nitafy aho nefa tsy mba nampiakanjonareo, narary sy tao an-tranomaisina aho nefa tsy mba novanginareo. Ary hamaly kosa ireo hoe: Tompoko, oviana no hitanay naona ianao na nangetaheta na nivahiny ka tsy nitafy na narary na tao an-tranomaisina ka tsy mba nanompo anao izahay. Fa izy hamaly azy ireo hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, araka izay tsy nataonareo tamin'ny ray amin'ireto kely indrindra ireto no tsy mba nataonareo tamiko. Ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay, fa ny marina dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Hitantsika an'izany fa verin'ny tompo eto foana hoe ny marina, maninona moa izy no miteny an'izany marina zany? Izay ilay toriana amintsika mandrakiriva, ny fahamarinana sy ny fahamasinana eo anatin'Andriamanitra. Misy zany hoe ny fahamasinana izay fitondran-tena, ny atao hoe fahamasinana dia mitoka-tena, mitokana mitady ny fahatsaran'Andriamanitra, ny fahamasinan'Andriamanitra. Ny fahamarinana dia araka izay tenenin'Andriamanitra eto, araka tenenin' Jesosy eto hoe inona ny ataonao eo anatrehan'ny fahamarinana, ankoatran'ilay hoe tandremo sao mihanina, rehefa eny dia eny,
rehefa tsia dia tsia. Amen. Arak'izany dia hitantsika fa averin'ny tompo eto foana ny hoe ny marina, fa ny marina dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Zany no hitondran'ny tompo antsika ao anatin'izany fahamarinana izany. Zay mahatonga an'ilay fananarana eto hoe tandremo ny amin'ny fiteny tafahoatra na tsy ampy akory ary, indrindra ny tafahoatra moa zany satria rehefa mianina dia mitady teny, tafahoatra ny teny mitady hevitra hoe tena haiko io, tena vitako io, tena marina ny lazaiko. Fa rehefa ao anatin'ny fahamarinana ianao dia miteny ianao hoe eny dia eny, tsia dia tsia. Ka zay zany mila ananantsika toetra ananantsika kristianina izay mandeha manara-dia amin'ny tompo, mitady an' Jesosy miaraka aminy ao anatin'izany hoe fahamarinana sy fahamasinana izany. Dia misy fanomezan-toky nomen'ny tompo izay olona miaina ao anatin'izany fahamarinana izany, mandeha amin'izany fahamarinana izany, miezaka mitady ny fahamarinana. Ho vakiako izy mba hampahery antsika tsirairay avy hoe inona tokoa moa zany ny tenin'ny tompo. Betsaka ny tenin'Andriamanitra azo vakiana sy omena amin'izany, fa anankiroa ihany no omeko antsika fa antsika mifaly amin'izany hoe mijoro amin'ny fahamarinana sy fahamasinana, amin'ny teny hoe eny na tsia, fa tsy mianina amin'ny rehetrarehetra, amin'ny zavatra rehetrarehetra izay hitantsika zany sy fantatsika. Ny anankiray dia ao amin'ny Salamo, Salamo toko fa 5:20. Salamo toko fa 5:20, ny 2:20 ihany. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ampiatrao amin'ny tompo ny entanao ary izy no hiantoka anao. Tsy avelany angozozo mandrakizay ny marina. Hitantsika an'izany fa ny marina no tsy avelany angozozo, fa tsy hoe ny olona rehetra izay nandray an'i Jesosy, mety nandray an'i Jesosy efa nandray an'i Jesosy ianao zany resy lahatra dia mino fa Jesosy zanak'Andriamanitra, fa ianao mandeha amin'ny tsy fahamarinana, amin'ny lainga, amin'ny fitaka, tsy apetrany amin'izay, tsy avelany angozozo. Gaga tsika hoe maninona no mangozozo satria tsy mijoro amin'ny fahamarinana tsika. Fa raha mandeha amin'ny fahamarinana ozy izy dia ka apetrakintsika amin'ny tompo ny entantsika dia izy no hiantoka antsika. Apetrao amin'ny tompo ny entanao ary izy no hiantoka anao. Tsy avelany angozozo mandrakizay ny marina. Zay no ampirisihana antsika mandrakariva hoe mijoro amin'ny fahamarinana, tazony ny fahamarinana ary aza mianina amin'ny zavatra hitantsika na ny tsy hita, indrindra eo anatrehan'Andriamanitra. Ny anankiray dia amin'ny tenin'ny Isaia, amin'ny bokin'ny Isaia koa toko fa 5:20, 1 ka hatramin'ny 5 zany ho fampaherezana antsika mitady ny fahamarinana, miezaka mandeha amin'izany fahamasinana izany. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo rehetra izay mangetaheta, mankany amin'ny rano, ary ianareo izay tsy manam-bola, avy mividiana ka homana. Eny avy mividiana divay sy ronono, nefa tsy am-bola na am-piarena. Nahoana ianareo no mandany vola amin'izay tsy hanina? Nahoana ianareo no misasatra amin'izay tsy mahavoky? Eny ho tsara aho, hano izay tsara, dia aoka hiravoravo amin'ny matavy ianareo. Atongilany ny sofinareo ka mankanisa aty ambiko, mianoa dia ho velona ianareo, ary hanao fanekena mandrakizay aminareo aho. Dia ny famindrapo mahatoky ampanantenana Davida. Indro nataoko vavolombelona ho an'ny firenena izy, ho mpanapaka ny komandy ny firenena. Indro firenena izay tsy fantatrao no antsoinao, ary firenena izay tsy nahalala anao no hiazakazaka ho eo aminao. Noho ny amin'ny tompo Andriamanitra ao, iray mason'i Israely, izay manome voninahitra anao. Amen. Zay zany aneho ny voninahiny tompo amintsika tsirairay avy, miezaka mitana ny fahamasinana, mijoro, tsy mandainga zany, tsy mamitaka, fa miteny eo anatrehan'ny olona hoe eny na tsia, arak'izay tokony hamaliana azy. Ka dia
Inga ny Tompo ampahery antsika tsirairay avy dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra indrindra Tompoko.